miazakazaka be ny toetra raha ary mahay volo-tratra manao zay ho tratrany ny loranjy mamono afo zay miredareda taorianan'ireny fivoahany vidéo profo mitohaka amin'ny tendany ny raraha maloto ny fikirakirana tsy ara-dalàna nataon'ny seny ka ialako tsiny amin'izao arivarivo zao andro alahady manomanomana fety mbola somary manelingelina atsika fa aina ity ho ray manonja ny aintsika no miankina tanteraka amin'izao toe-javatra mamoetra izao ka dia ialana tsiny fa dia ho atompoko amina sarisary izy ity mba ampidianantsika kely ny atmosfera na ny zay ilay tena efa elektrika apitsy amin'izao fotoana izao mba asiantsika tsy mampimely zavatra fa zay no sary hita eto amin'ity tany mamitsika ity de profo zao amiko fa tsy avy any velany ny fahavalon'ny vahoaka malagasy fa ato anatin'ny tanitsika ihany ao anatin'io milaza ho fitondrana tsy ara-dalàna io ka sary anankiroa ny hitondrako azy zava-misy ary zavatra tsy hoe miforonina fa tena féréel ozy izy ny teny frantsay de no ny fatahorana ny firavaka raha malala moa ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana eto amintsika no ny fahoriana efa tena mihoapapana dia tsy azo entina mivoaka ny velany intsony zany firavaka zany zavatra sarobidy raha vao misy volana zavatra kely tsisy antony ara mety efa anafian'ny olona na amin'olona anao de reto fianakaviana nandalo tany an-tanindrazana zany de mba nampirimina tantaran'olona ity nampirimina hono ty firavaka allo ampirimina tsara ato trano sao de sanatry ka orbain'ny olona endahan'ny olona eny an-dalana eny satria andeha hoe any Analakely sy any amin'ireny faritra mamemay ao an-tanàny ireny verina tsy hita ireo firavaka zany hoe nantenaina zany hoe ny tao an-tranony zay hoe ho tsara tahiry ary tsy atahorana ireo le mba fananana kely teny an-tany teny aminy dia taondray no nisy namely akaiky zany ny tena marina de nanjava zay ny sary ray maneho an'ity firenentsika ity zany hoe ny volamena efa any anaty coffre-fort mihidy any amin'ny ministera aza manjavona lasa vy de avy eo tsy misy arakaraka tsisy bedy dika zany rahalao ao ihany no namely an'le zavatra matoa tsisy arakaraka satria izy hoe amatotra ny tenany ny sary faharoa kosa ndray dia nisy fanafian'ny zolahy mirongo fitaovam-piadiana tondrabasy dia raiky tahotra sy ny roro zany ny tao an-trano de ny afana arak'izay azo natao ny isitrika tany ambany farafara
sasany sitrika tany am'izay azony sitrira rehetrarehetra tany, de nanao zay taniny kimbony ireto jiolà zany, reto dalo nandroba. De le fianakaviana zay fadiranovana mampalahelo kely ny sitrika any ambany farafara de mitazapotsiny, mijery de mifandona miresaka ndray, lasa ny ray ny frigo, fandona ndray lasa ny ray ny lafo, lasa ny tele, lasa zay. Tena reo zavatra anankiroa reo tranga anankiroa reo ny zava misy eto amitsika. Zany hoe efa tsy misy tsony zany fahamarinana zany, tsisy tsony zany justice zany. Justice zany fanajana lalàna zany, tsisy tsony eto amitsika, ary tsisy miaro le vahoaka fa de zany. Ka tsisy hafan'izay ty resaka alabato io ankehitriny ity, matona vao nataoko zay sarisary zay, satria io avoakany dralahy io ny vatotsika, io avoakany dralahy batainy dralahy io ny zavatra ny sasaratsika sy ny nanaovantsika fifidianana ara-dalàna. Ka sanatria ve de hitazapotsiny ohatran'ireo fianakaviana any ambany farafaritsika hoe lasa ny dralahy ndray le 42,21%. Zay mihitsy ny zavatra hitranga rehefa tsy sa hijoro sy hiaro ny safiditsika isika, satria raha ireo de efa olona maty eritreritra, tsy misy fitiavana tanindrazana zany tsony reo. Olona tia tanindrazana dia manaja ny lalàna, ary olona modely, ary iaro ny tokony ho izy ny lalàna sy iaro ny marina, iaro ny vahoaka, fa tsy hanao zavatra mamofady ohatran'izao. Ka ao anatin'ny lalam-panorenana, tsika tany manana lalam-panorenana Madagasikara, fa le izy moa ohatrany tsy misy, satria hitsakitsahan-dralahy tsy asian-dralahy asina, dia namany ohatrany tsy misy zany. Fa manana lalam-panorenana tsika zay manipika fa firenena mahaleo teny Madagasikara, ary vahoaka afaka ny vahoaka malagasy. Repoblika fa tsy jadona ny firenena malagasy, zany hoe manaja demokrasia sy ny zon'olombelona. Misy antoko maro, zay le hoe pluripartisme, zany hoe misy ihany zay, fa kosa manaja ny antoko-panohitra, zany hoe tokony isy antoko-panohitra ofisialy. Iny moa de efa ny firany Cédric tary amin'ny fanontaniana teny Mavoloha izy nitsontsona hoe samy nametrahana fanontaniana izy roalahy hoe rahalahy ianao ve ny lany de ekenao ranona ny lehibe amin'ny fanoherana, eno izy lany izy, de tsy izy ny tenen'izay. Zay le olo tsy vanina, tsy azo aterana, tsy mena mivady. Ka manana tokony hanana antoko-panohitra zany ny firenena demokratika, manana ny toerany, ary tokony hanana zo mananjo ny vahoaka, zany hoe mananjo malalaka aneo hevitra. Maro be reo miresaka amin'ny zon'olombelona fa tsy tanisa afa-tsy zay mananjo malalaka aneo hevitra
sy mifidy ireo olona hitondran'ny fireneny. Ka na ajantsika eo fotsiny dia tsy misy voahaja ireo foto-kevitra fototra firenena repoblika demokratika any Madagasikara. Tsy misy voahaja zay voalazako zay na ray azy, satria ny tadiavin'ny Cédric sy ny tanjony zany de ny anjaka tokana ka tapitra bodony anaovany amboletra na anaovany an'izao raha malotom-pifidianana izao alabato zao, amin'ny alalan'ireo no angalany sy ibodony ny toerana rehetra, toeram-pitantanana rehetra eo amin'ny sehatra politika. Zany hoe namany tsy misy safidy itsony zany ny rehetra, satria reny sarotsarom-pifidianana reny de zay no zavatra nomeny. Tsy misy safidy itsony, tsy manana soa, zay le hoe jadona, satria tsy maintsy manaiky ny sitrapon'ny hafa, fa raha ny safidy maro anisa dia narindra-dralà nososeny. Ka averiko fa tsy any velany ny fahavalony ty firenentsika ity, fa ao anatiny de ao anatiny mihitsy reo zalà reo zay napetraky ny mpanjanatany. Io potsista mpanonga-panjakana io no napiditra an'io CENI io, zavatra toromarika avy any amin'ny frantsay daholo zany. Tsy misy an'izany CENI zany teto Madagasikara efa 4 taona na Madagasikara. Fa tamin'ny fotoana taorian'ny fanonganam-panjakana reny de io natsangany io CENI-ndozy io, zay fitaovana fanolanana ny valim-pifidianana ary igejana ny safidim-bahoaka. Ka tsy andefitra manana ny rariny isika, satria reny ny rahantsika nahita ireny ny tena valim-pifidianana. Ka asakasakitsika vahoakana Antananarivo, satria fandresena efa eo am-pelantanantsika izao tedaviny sasany rombahana amin'ny fomba tsy rariny izao. Tamin'ny salanisa mazava dia 42,21%, zany hoe 2,7 faingo 120 no nandresen'ny tojo. Ka reny efa nazavainy fanirisoa mazava tsara reny ny antsipiriny eo amin'ny lafiny resaka teknika informatika sy ny lafiny ara-pitsarana, ny tokony amaizana ireto olona manao eloka bevava ireto dia ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka zany.
ka tsy amelantsika aroarovantsika hatramin'ny farany ny fandresentsika, fandresena mazava ara-dalàna zay tsy nikelezantsika aina fotoana na vola aza tamin'ireny fampielezan-kevitra ireny, ka azontsika io tsy avelantsika na ino kidona na ino kiatra, na basy ipoka na tafondro irefitra. Zany nefa vava nataony Cédric teny amin'ny 13 mai tamin'izany, de averintsika mazava amin'ny tsara fa hiaro ny fandresentsika isika. Ty efa zavatra efa hatanana fa tsy hoe mbola ady mbola ho atao. Ka isika 106,643, zany hoe 3,790 sy 800 sy ray hetsy zay nifidy antojo dia idina an-dalambe hiaro ny fandresentsika raha sahin'ireo ny amoaka ny valim-pifidianana vonjomaika zay efa diso iny ka mbola ho avoakany raha-pitso alatsinainy ho valim-pifidianana ofisialy. Satria hoy Robespierre, raveriko any indray, mpanao politika mpisolo vava frantsay io rangahy io, hoe rehefa tsy ajain'ny fitondrana, tsy ajain'ny mpitondra zany ny zo am'voaka, dia adidy masina indrindra, andraikitra zo sy andraikitra adidy masina indrindra ny mikiomy anoerana ny tsirariny. Ka andao hiara irona, andao hifandray tanana, hiaraka hiaro ny fandresena zay tedaviny sasany ahodikodiny io. Ary ho asehotsika zany hoe Antananarivo, tanànan'ny Arivo-Latsy maty ray andro zany, satria tsy afaka ny anao ininina antsika ireo araky ny voalaza amin'ny fanirisoa, ary tena marina ny voalazany, na ataoko hoe tsy olona ray hetsy ny hidina an-dalambe fa ataotsika hoe ray alina fotsiny efa tsy zakan'ireo, ary tokony hetsika daholo tsika isaky ny tanàna rehetra, isaky ny quartier rehetrarehetra any, isaky ny commune, ho fanoerana izao tsirariny izao, irahina ary hiaro hatramin'ny farany ny fandresentsika zay ara-dalàna sy mazava, fandresena efa ampelantanantsika. Ka Antananarivo renivohitra zay ho atsangatsika miaraka amin'ny tojo, dia Antananarivo ho an'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka, fa tsy an'ny olombitsy na nantokotokana, tsy an'ny loranjy velively, tsy an'ny vahiny, na karana io na sinoa io na frantsay io, fa an'ny malagasy. Ka hiara ifandrimbona isika, hiara hiasa amin'ny tojo Ravalomanana,
ho raisitsika an-tanana ny fiainatsika, raisitsika an-tanana ny ho avitsika, ananganatsika Antananarivo vaovao eo anivon'ny Madagasikara vaovao, firenena tandalana, anjakan'ny fahamarinana sy ny fahafahana, fahalalahana, lavitra zao famoretana sy fanagejana atao amintsika izao. Mananjo ny ho sambatra sy hiadana ny vahoaka malagasy, ka mirary krismasy sambatra sy fety faran'ny taona mahafinaritra ho antsika rehetra, na de eo ary zany rehetra zany, ka dia mametraka ny veloma daholo indray tompoky lahy sy tompoky vavy.